fa isany nanatitra ny antota-taratasy sy ny filatsako fidiana ihany koa tamin'ny ity androany ity Andriamatoa Patrick Razonary teny an-toerana mitatitra ny vaovao raha veka Andriamanala Tsitsiry Rakotarson. Tokony omena sehatra amin'ny fitantanana firenena amin'izay ny olom-baovao ary tokony hiala amin'izay ireo mpanao politika efa tsy navita azy tao anatin'izay ampolo taona na maro izay hoy ny fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Patrick Razonary. Isan'ny kandida nanatitra ny antota-taratasy firotsako fidiana izy androany teto amin'ny fitsarana manokana misana ny fifidianana na ny CES Ambohida. Ity kandida ity dia mirotsaka amin'ny anarany manokana. Rehefa mahita ny toe-javatra eto Madagasikara, kilalao politika anao mpanao politika rehetra dia ataoko fa tonga fotoana analana ny mpanao politika rehetra tsakanavaka eto Madagasikara. Efa be dia be ny sangisangy, efa be dia be ny vita, efa be dia be ny zavatra nipotehan'ny zareo ka tsy maintsy miaraka daholo tsika mba anala ireo mpanao politika ireo tsy ho ataony kilalao tsonitsika. Eto dia milaza ho an'izay mpanao politika no miteny hoe avelao ihany mpanao politika hoe nitondra ny firenena dia fa ampy izay. Fa raha samy hoe ampiseho fahaizana be dia be ny eto Madagasikara mahay ny ankamaroan'ireo mpanao politika. Mitaky ny hitazomana ny tety any-pifidianana ty teknisiany ity ary tokony isy ny fanambarana miaraka iarahan'ny fanjakana ny senita ary ny fianakaviam-pirenena hoy izy anamafisana izay fitazomana ny tety any-pifidianana izay. Fa zao kosa ny angatahako hoe au carré ny senita, ny communauté internationale, ny fanjakana hiara anao déclaration hoe izahay dia manome toky any malagasy rehetra fa ho tanteraka somatsara ny élection. Efa nirotsaka ho fidiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2010 i Patrick Razonary. Efa be ny tanàna tany fandriana ihany koa izy. Tale Jeneraly Amperinasa ny papimady na ny papeterie de Madagasikara amin'izao fotoan'izao ihany koa izy.